Marisarisa indray ny fifandraisana misy eo amin'ny vondrona Eoropeanina sy ny fanjakana malagasy. Nilaza ny ministra indrindra-mbahiny Rasatara Faravavitafika fa nampiantso ny mahasoavy ny vondrona Eoropeanina monina sy miasa eto Madagasikara ka nilaza tamin'ity farany fa firenena manana ny fiandrianany Madagasikara ary malalaka ny safidiny eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena. Fampiantsoana izay niseho tao aoriana efa neo-kevitra nataon'ny Roland Kobia ny 20 Jolay lasa teo nanambarany fa ny vondrona Eoropeanina tsy nanome fiara lafo vidy fa mampiasa ireo fiaramanidina sy angidiby iantoana ny fanampiana ireo vahoaka mitoka monina eto Madagasikara. Ny fanjakana malagasy izay avy nandray fiara miisa 12 avy amin'ny gouvernement Tasno efa trandro talohan'io fa neo-kevitry ny mahasoavy ny vondrona Eoropeanina io. Fiara ampiasaina amin'ny fioanamben'ny SADC ho tanterahina ny volana Aogositra ho avy izao. Fa ndrono izao no nisy tsy fifankazahoana teo amin'ny mahasoavy ny vondrona Eoropeanina sy ny fitondrana malagasy. Niafara tamin'ny fangatahany Andry Rajoelina ny fanalana ny mahasoavy teo aloha Isabelle Delattre ny tranga voalohany tamin'ny taona 2024. Iafara toy izany koa ve ity tranga faharoa ity hoy ny fanontanian'ireo mpanara-baovao. Atody miady amam-bato ny fanjakana malagasy raha ny faneo-kevitry ny mpanao politika mila fitandremana ny lafin'ny demokrasia. Ny mpandoatra vary indray ny hanaovanao maivava ary tsy voasongy mitranga ny fanolanana tamina solotenantsika amin'ny fifandraisana ivelany. Izany hoe raha voavoateniteny kely le malagasy dia marary ny fony satria zava-marina matoa makarary. Izany efa tsisy zavatra diso mihitsy voalasan'le solotenan'ny Union Européenne teo mampatsara fotsiny izy hoe izay anie ka manao sady manao tena betsaka amin'ny malagasy. Ohatrany mitany hoe kapohana ponga loatra le fandraisana sadeka nefa ny sadeka fantatsika fa fikambanana anglophone. Rarina raha ohatra zareo miteny hoe mbola tsy tanange raha jerena marina moa zany ny vola efa nampidiriny sadeka teto amintsika hatramintsika miteny zao mba inona tsy misy. Mila fitandremana ary mila fahatsapatena hoe inona ny rapport de force ary izy misy aminao misy anao amin'ny antanatohatra ny fatanjahana sy ny fahazahoana mihetsika sy miasa erak'izao tontolo zao arakaraky ny tanjaky ny firenenao. Fanjakana marefo sy tsy mahomby ny fanjakana Rajoelina raha ny fanazavana tsapany tsy fahombiazany fa mbola mamy ny seza ankaresy ny fanakorotanana sy fanongana mpanjakana avokoa izay fanakianana rehetra ataon'ny mpiara-mobinantoka atoko politika sy fiarahamonim-pirenena. Mazava ho azy nefa tsy mataty kritika le fanjakana misy amin'izao fotoana izao hoe tsy mataty tsika raina satria be dia be le zavatra azontsika raina, ny demokrasia azontsika raina misy tsy mety, ny toe-karena misy tsy mety, ny velorano misy tsy mety. Mazava ho azy amin'izany fa betsaka loatra le arovana ka manjara izay metsika rehetra dia tavana hotsondomina mipaingitra sy amin'ny andro daholo. Izay le olana misy eto amintsika fa raha miverina amina fanjakana tena miasantsika ina moa ny tapatapako amin'ny olona mahazo miteny izay tenenana izy fa ny asako no ataoko fa noho nefa le toe-javatra efa tena tera le toe-karenantsika efa mareforefa dia manjary manana fihetsika zany le fitondram-panjakana hoe raha vao misy tompo maso any amina somary manitsika kely ny ataony dia manenja kosatra sahady. Ny hevitry ny hanome hafatra ny ministra ny raharaha-bahiny amin'ny hoe firenena manana fiandrianany Madagasikara. Tena firenena manana ny fiandrianany tokoa ve i Madagasikara hoy ny fanontanian'ireo mpanara-baovao. Mbola farana avy any ivelany ny entana ilaina amin'ny andavanandro ampiasaina eto amin'ny firenena sy ny vary foto-tsakafon'ny malagasy. Ankoatr'izay, miankina amin'ny fepetra avy amin'ireo mpamatsy vola toy ny FMI ny fanapa-kevitra rehetra eo amin'ny lafin'ny toe-karena no isika mbola miankin-doha amin'izay famatsiam-bola avy any ivelany izay.